Miarabantsika tokola finaritra tokovavy manaraka hatrany ty fandarina zany malaza ity. Ny zava-misy tao Antsahambe, Marotsipoy, distrika Ananjorobe no hitondrantsika ny fandalinana amin'izao fandarina zany malaza izao. Niseho ary hitantsika tamin'ny gazety mpiseho isan'andro ny zava-misy tao anatin'izany tanàna izany. Voalaza manko fa nandray fanapahan-kevitra ireo zandarimariam-pirenena izay manao ny asa fampandriana ny fahalemana any amin'izany distrika sy commune andresantsika izany ka nandoro ireo solom-ponenana na ireo ambara fa trano ao anatin'izany tanàna izany, izay voalaza tamin'ny vaovao izay nieliany ny amin'ny hoe firen'ireo jiolahy izay manao ny asa fanafiana mampijaly ny vahoaka any amin'iny ilany andrefan'iny na aty Anjorobe izany. Mety mahazo aty Betsiboka ihany koa izany ary milana makaty Akazobe satria saiky mifandray amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana ireo toeran'ireo ary misy ila ihany koa amin'ny distrika Nambohidratrimo. Fifehezana ny lafiny fandriam-pahalemana no nambarany teo anivon'ny Infocom SEG na ny pejin'ny zandarimariam-pirenena rehefa nanazava ny raharaha ity tamin'ny androany, satria izy ireo dia ao anatin'ny mihetsika fampandriana ny fahalemana ny zandarimariam-pirenena ka izany indrindra no antony nandraisana an'izay fanapahan-kevitra izay mba hahatonga ny any ambanivohitra hilamina tsara ary nisy fifampiresahana tamin'ireo fokon'olona. Hoy ihany ny teo anivon'ny pejin'ny Infocom SEG resaka izany. Fokon'olona ve moa andà rehefa tontolon'ny fandriam-pahalemana momba azy no resahana, rehefa misy ireo miandraikitra izany ka miaraka midinika misosokevitra izay heverina fa hanatsarana ny fandriam-pahalemana. Fa mbola tao anatin'ny vaovao maro samihafa momba n'ity zava-nitranga tany Marotsipoy Antsahabe ity dia ny aminy hoe nisy trano-tsekoly may niaraka tamin'izany. Teo anivon'ny zandary moa dia milaza ny aminy hoe tsy tao anatin'izany ary ireo ankizy izay mpianatra ao anatin'izany trano-tsekoly izany dia efa nafindra indrindra ireo ray aman-dreny izay manana fonenana eo amin'ity toerana ity. Zay ny fanazavahan-kevitra sy ny fivoaran'ny vaovao fa ho an'ny fandalinana mahakasika ity raharaha ity dia ny aminy hoe tsy maintsy ho zany ve ny fanapahan-kevitra raisin'ny zandarimariam-pirenena, izany hoe tsy maintsy nandoro an'ireo trano fonenana ireo ve zandarimariam-pirenena, tsy nanana vahaolana hafa eo amin'ny lafin'ny fiarovana na ny resaka defensa ve ny zandarimariam-pirenena mba hifehezana ny tontolony ny tsy fandriam-pahalemana. Marina fa efa manao ezaka ny fanaparitahana amin'ireo zandary any ambanivolo ary efa nomezana fitaovana ny eo anivon'ny zandarimariam-pirenena ary mametraka an'ireo brigady sy ambaratongan-drafitra samihafa manakaiky vahoaka, kanefa na tiana na tsy tiana dia saika ny anaran'ireo zandary na ny fisian'izay andraikitry ny zandary izay no mifamoivoy sy miely eny anivon'ny fiarahamonina rehetra eny ka maharaha-tsenika ny tontolon'ny fitandrona ny filaminana. Ny zandary no voatonontonona ary voaresaka tamin'ny raharaha tany Kongo ny amin'ny hoe fitifirana vahoaka izay nanao fihetsehana ny taky ny amoahana ireo dahalo izay mpangalatra ary mpamoan'olona. Ny zanahary anefa dia azo lazaina ihany koa fa somary mbola ady hevitra amin'izao fotoana izao ny amin'ny fanambarana izay nataon'ny sekretera mahadidiny zandarimariam-pirenena ny amin'ny fomba fijeriny ny amin'ny raharaha-pirenena dia ny amin'ny hoe fanonganam-panjakana ny krizin'ny 2024 ny amin'ny tsy fanekenana ny fakana fanjakana tsy amin'ny fomba demokratika sy ny amin'ny manao politika ny sekretera mpanjakana miadidiny zandarimariam-pirenena na dia nambarany ara fa politikan'ny fandriam-pahalemana no resahany eo anatin'izany. Misy fampidirany ve zany resahantsika izany ny amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Ny fanadihadiana nataony rehetra dia samy nanamarika ny amin'ny hoe mila fitandremana tsara mihitsiny ny zava-boalaza n'ireo tompon'andraiki-pahefana rehetra izay mitandro ny filaminana eto Madagasikara satria firenena marefo ny Madagasikara. Ka anisan'ny Frazila amin'ny tontolony tsy fandriam-pahalemana, Frazila amin'ny tontolony fantrana ka zavatra kely tsy voatandrona monja dia mety teraka lafin-javatra maro hanakorotana fiarahamonina. Voaingana hoy itsika no nitranga ny zava-misy tany Kongo ary manao ny ataony ihany koa ireo dahalo mandoro trano tahaka an'izay nitranga tany Akazobe izay mbola tsy hita fanadihadiana hatramin'izao. Ity indray nefa dia zandary mandoro trano tany Anjorobe.
de mipetraka foana ny fanontaniana ny amin'ny hoe tsy maintsy zay ve no vahaolana ho an'ny tsy fandrimpahalemana hitany teo anivon'ny zandary. Tsy azo ny fehezina tamin'ny alalan'ny fametrahana paikady hafa ve reo fisina trano 20 ireo zay voalaza fa ereny reo ajolahy na anaovan'izy ireo solomponenana kefienany rehefa misy ny trangam-panafiana zay ataony. Raha toa manko ka 20 aza tsy voafehin'eo anivon'ny zandary de mampametra-panontaniana be ny any ny amin'ny hoe ho toy ny fampandrinana fahalemana any am'ireo ambanivohitra rehetra zay mila ny zandarmeriam-pirenena eto Madagasikara. Efa misy faneho-kevitra samihafa mandehandeha any ambadika any, na ho an'ny mpiaro ny zon'olombelona indrindrandrindra andrasana ny faneho-kevitry ny CNIDH, na ho an'ireo zandary misotro ronono teo aloha zay jeneraly fananana ndraiky mpanjakana marobe, na ho an'ireo tompona ndraiky mpanjakana zay nahita an'ity raharaha ity. Samy ilaina daholo zany ahazona manao fanangolo-kevitra fa na tiana na tsy tiana aloha de miverina mandratsendrika ihany zany satria tsy mampitovy ny fomba fijery eo anivon'ny fiarahamonina ny fandraisana fanapahan-kevitra tahaka izao. Teo aloha zany le hoe ny sekoly fa teo ihany koa hoe ao anatin'ny fahasahiranana mbola misy fandorana trano sy ny amin'ny hoe tsy misy doro tanety zay misy zandary miasa mafy zay mamono afo etsy Akazobe nefa etsy Anjorobe misy zandary mandoro trano. Hafahafa be ny ihany zany fomba firesantsika azy zany eo amin'ny lafiny fampitana ny serasera satria zava-misy ka tsy maintsy resahana. Mila mampiseho modely eo anivon'ny fiarahamonina ny mpitandro ny filaminana. Mila mampiseho modely eo anivon'ny fiarahamonina ny mpitandro ny filaminana. Ary io fihetsika zay hita sy miseho lany ankehitriny io amin'ny ataon'ny zandarmeriam-pirenena dia fihetsika indraindray miteraka olana eny anivon'ny fiarahamonina. Indrindra moa ka manao fisehoana politika mihitsy ny mpitarika voalohany zany zandarmeriam-pirenena zany ka lasa misy faharefona hatraty ambany. Hany ka ny endriky ny fiofanana, ny endriky ny fandraisana fanapahan-kevitra ihany koa dia mifamatotra amin'izany zavatra ambarantsika rehetrarehetra izany. Goragora satria mivaralila ny any ambony de lasa mivaralila ny aty ambany. Mino isika fa tsy taza-potsiny amin'izao ireo vatona sonotry ny tany, indrindra ireo manam-boninahitra jeneraly nandalo teo anivon'ny zandarmeriam-pirenena ka afaka mba hanitsy, afaka hiteny ihany koa ny zava-misy mba hanatsarana ny tontolon'ny zandarmeria ary hanomezana vahana ny amin'ny hoe manana antoka hampandrina fahalemana ny any ambanivohitra sy ny malagasy rehetra, indrindraindrindra ny zandarmeriam-pirenena fa tsy hanana sary ratsy eto amin'ny firenena ankehitriny. Zany zava-misy, zany malaza makasitraka tompokolahy, makatelina tompoko vavy.